Miarabantsika amin'ny anaran'ny Tompo riavana tonga soa amin'ity volana jona ity ary monina trany ny fahasoavany sy ny famindrampony ho amintsika fiangonana. Manapaka amin'ny fahefany ny Tompo izany loha hevitra iompana ny fanompoavahana mandritra ny volana jona ato amin'ny sahany FJKM. Raha ny hira ny aloha ny afatra Andriamanitra teo dia azontsika antsaina avy hatrany fa ankeo amin'ny Hebreo 7 andininy fahaenina isika ny amin'izao fotoana ny toriteny izao ary dia ny fanahy masin'Andriamanitra mbola hitarika antsika hatrany. Hoy ny Hebreo 7 andininy fahaenina amin'ny anaran'ny Tompo, fa Kristy kosa dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony raha azontsika mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana. Epistily nosoratana ho an'ny Hebreo mitodika amin'ireo jiosy tonga kristianina indrindra ary nampaherezana azy ireo izay reraka no ny fanenjehana mitady hiembotra indray hiala amin'izay efa ninony an'i Kristy. Dia nosoratana izao ampianarana an'ireo mpino jiosy tonga kristianina ireo ny amin'ny fahasamihafan'ny anjely sy Kristy, Mosesy sy Kristy, mpisorona be sy Kristy, satria ireny atokotokon-javatra ireny dia tena ny tana ny fosiny saina ary ny fanahin'ny jiosy, ny anjely, ny mpisorona be, Mosesy dia tena nanana lanjany tamin'izany mpivavaka jiosy zany. Eto amin'ny anjara perikopantsika dia ny fampitahana any Kristy sy Mosesy no ambaran'ny soratra masina manapaka amin'ny fahefan'ny Tompo. Eo amin'ilay andininy fahaenina dia ambaran'ny soratra masina fa i Kristy dia zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra ary isika ny tranony. Tao amina isika mba hiazona mafy hatramin'ny farany ny momba ny fanantenana, hiazona amin'ny fahasahiana sy amin'ny firavoravona ny momba ny fanantenana. Voalohany ary dia ampitaina amintsika fiangonana fa tompo-trano i Kristy ary isika no tranony. Tompo-trano i Kristy ary isika no tranony. Mosesy dia lazain'ny soratra masina eto fa na dia ataon'ny mpivavaka jiosy ho manan-danja azy dia mpanompo ihany tao amin'ny tranon'Andriamanitra izy. Tsy tompo-trano izy fa mpanompo ihany tao amin'ny tranon'Andriamanitra. No hoe trano eto dia tsy hoe rindrina efatra sy varavarana, varavarakely, tohatra, rihana sy ny sisa tsy foto-drafitr'asa fa milaza indrindra ny fiombonam-be ny fiangonana, milaza indrindra ny ankonan'Andriamanitra dia isika izany. Raha miteny izy hoe isika ny tranon'Andriamanitra, tsy milaza hoe izaho fotsiny na ianao ihany fa ny fitambaram-be antsika. Manapaka ny fiombonan'ny mpino i Jesosy Kristy. Dikan'izany dia hoe tsy misy fiombonana azo lazaina raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Manapaka ny tranon'Andriamanitra izy. Tsy misy fiombonana azo tenenina raha tsy ao amin'ny Jesosy Kristy. Rava tsy hita akory zany fiombonana izany, tsy ankonana iray ny fiangonana raha tsy ao Kristy. Ary raha sary indray no raisina dia ny hoe raha trano zany ka trano ianao trano tapahan'i Kristy dia misy loha anankiray ary Kristy dia any aminao izy, aty amiko izy, any amin'ny tsiraray amintsika izy. Ry havana malala rehetra amin'ny Tompo, manapaka ny tranon'Andriamanitra ilay Kristy zanak'Andriamanitra, manorina ny fiombonana izy ary mametraka ny fahefany ao anatin'ny fiombonana. Mametraka ny fahefany Kristy eo amin'ilay tranon'Andriamanitra
lay ankonana masina ny fianakaviam-be kristianina. Raha miteny hoe manapaka amin'ny fahefany, so diso iana aloha sika fa tsy hoe manampatra fa manapaka amin'ny fahefany. Manapaka amin'ny fahefany Kristy, indraindray dia tsy zakatsika izany hoe manapaka amin'ny fahefana, misy fahefana manapaka. Fa ny voalohany indrindra ao anatin'izany tokony hoetrerintsika sy saina koa dia lay fiarovana. Ny fahefana tsy maharo, ny vahoaka nanany fahefana dia tsy fahefana. Fa ny voalohany amin'ny hoe manapaka amin'ny fahefany Kristy dia misy hevitra fiarovana ao. Ny fiarovana ny vahoaka an'Andriamanitra, ny fiarovana ny ankonan'Andriamanitra, ny fiarovana ny fiombonana. Manana fahavalo ry havana ny fiombonana. Fa miaro zany i Kristy lay manana ny fahefany ao anatin'ny fiangonana. Fifaliana ao antsika zany. Tsongisika dia hoe izany tonga dia didiko felehibe ny Kristy, tsia. Fa ny tokony isaorantsika ny Kristy manapaka amin'ny fahefany izy dia izy miaro ny fiangonana. Ny zavatra faharoa raha miteny hoe manapaka amin'ny fahefany Kristy dia izy mametraka ny sitrapony mba arahana. Io koa io ilay tsy zakatsika indraindray. Zay zany ny sitrapon'Andriamanitra, zay zany koa. Arahana ankatoavina amin'ny fifaliana izay sitrapon'Andriamanitra izay. Ny fiangonana miombona eo ambany fahefany Kristy dia miombona koa amin'ny fankatoavana ny sitrapony. Manapaka amin'ny fahefany Kristy ary mametraka ny sitrapony eo amin'ny fiangonana. Fa manapaka amin'ny fahefany Kristy dia mandrindra sy mandamina ny zavatra rehetra. Raha eny an-dalambe isika dia mahita an'ireny mpitsoka kiriko ireny, ny mpitandro ny filaminana amin'ny famovozana. Alamina ianao dia miandry adiny indray dia miandry. Fahefana iny. Fa raha miteny koa hoe manapaka ny tranon'Andriamanitra Kristy dia tsarovy ry havana, mandamina sy mandrindra izy. Mandamina sy mandrindra ny fiainantsika tsirairay izy. Mandamina sy mandrindra ny fiainantsika fiangonana isan-tokantrano izy. Mandamina sy mandrindra manapaka amin'ny fahefany ny fiainan'ny fiangonana manontolo izy. Tsy mpanofa trano Kristy, fa tompo-trano ary manapaka ao anatin'izany trano zany izy. Indraindray isika dia mieritreritra hoe any fanapahan-kevitra any amin'ny fiainako, tsy sidiran'i Jesosy Kristy zany. Indraindray isika dia manao hoe vitako io, mampahery-tena fotsiny. Tsy mila ny Jesosy, tsy mila ny fahefan'i Jesosy Kristy. Ry havana malala, amin'izao fietretana ny fanapahan'i Kristy eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny fiombonan'ny fiangonana izao, eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika izao. Fanontaniana dia ny hoe tena manapaka ao anatin'ny fiombenam-ben'ny fiangonana ve Kristy. Ary raha manapaka izy, ny manontolo ny fiangonana, ny manontoloko sy ny manontolonao ve no eketsika ho tapahany. Sao ny ampapahany ihany ka mbola misy samilaza hoe fiainako manokana zany tsy hidira ny soratra masina. Fiainanay zany tsy hidira ny Baiboly. Raha miteny hoe Kristy ry havana dia ilay teny tonga nofo niara-nonina tamintsika izy. Teny tonga nofo, tonga ao an-trano, manapaka ny fiangonana, manapaka ny tsirairay. Antsony isika iaina ny loha hevitra hoe manapaka amin'ny fahefan'ny tompo. Ny loha larana amin'izany dia ny faneketsika ny fahefan'ny soratra masina eo amin'ny fiangonana. Aoko tapahan'i Kristy amin'ny alalan'ny teniny ny fiangonana. Aoko tapahan'i Kristy amin'ny alalan'ny teniny ny asa aman-draranao, ny tokantranonao ary ny fiainanao. Aza siana hoe fiainako manokana izany. Asako ty any am-piangonana sika no miresaka Baiboly, fa ty avelan'ny Baiboly any amin'ny birao tsisy zany. Manapaka amin'ny fahefan'ny tompo ry havana. Ny faharoa izay atao anatin'izao andiny soratra masina izao dia ny filazana toy ny fepetra hoe
azono mafy hatramin'ny farany ny fahasahiana sy ny firavoravona momba ny fanantenana. Ahitantsika sary olona anankiray matanjaka dia matanjaka mandeha amin'ny tetezana mangozozo ao anatin'ny tafio-drivotra, tsy mieritreritra ny tanjaka ananany intsony izy fa ny mifikitra mba ho tafita. Dia izay no hitaoman'ity soratra masina antsika. Feno tafiotra izao tontolo izao, te handrava, te handrodana ny finoana kristianina, te handavo anao kristianina, te handrava ny fiangonan'Andriamanitra. Fa isika dia mifikitra amin'ny finoana mba ho tafita any amin'ny tanjon'Andriamanitra dia ny mandrakizay firavoravona momba ny fanantenana. Betsaka tokoa ry havana ny zavatra manodidina antsika miseho amin'ny fiarahamonina sy ny fiainantsika andavanandro. Dia handrirotra antsika ho amin'ny fiemorana ary hanala ny tanantsika ilay mifikitra mafy amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Fampianarana mandany sitrapon'Andriamanitra, manome lanja ny zavatra hafa mihoatra no Andriamanitra. Ny fitaomana ny olona iverina any amin'ny fomba nentim-paharazana. Ao anatin'izany ny fanompo-tsampy, izay lavina fa tsy hoe tsy sampy io ka, fomba io, ny malagasy rakorakofana an'izay. Sitomina iverina indray, ianao ilay mifikitra, aoka hifikitra, aza miverina. Fa tsy izany ihany, fa misy koa zavatry ny vahiny izay tonga eto, ary io no tena manodoka antsika, mamandrika antsika azy. Mieritreritsika hoe za tsy niverina amin'ny fanompo-tsampy, fa indro ianao mandray fampianarana vaovao, mahita zava-baovao dia mirona amin'ireny zava-baovao ireny. Eny amin'ny dalana eny dia misy sora-baventy ngeza be, fitoriana fivavahana. Fa anohany koa any amin'ny faritry Mahitsiny anao tafika Masinany sika amin'ity herinandro ity, dia misy foto-dravitra asa lehibe manintona malagasy mpizahatany maro. Ndao mba hoany ity le sary any, fa any ianao isainy maninona? Mamangy foto-dravitra asa tena marevaka, fa asainy miankohaka koa ianao. Asa moa izay efa namangy tany raha nentiny ankohaka na tsy, fa endrika miafy ny fitariana amin'ny fivavahana manda any Kristy ilay apôstôly sy mpisorona be zany ry havana. Aza moramoraina ny fitaomana manodidina antsika. Reto raha nanao tafika masina manodidina ny fiangonana dia misy fampizarana entin'ny tokantrano manao hoe atsenanatsy, misy fivavahana vaovao vao miforona, mody hoe toeram-pisakafoana, fa hay fivavahana ny ao. Tsy mandeha lavitra sika ry havana, tsy ho any mahitsy, tsy ho any amin'ny faritany, fa mbola ho any koa sika ao tanatin'ity taon'ity ihany, fa eto amin'ny manodidina ny fiangonana. Mampangorohoro zany ry havana. Azono mafy ny fanantenana kristianina, azony ampifaliana na latsaka ankaterena azy ny kristianina te hijoro vavolombelona tahaka an'ireo jiosy kristianina tamin'ny andron'ny fanenjehana, aokisika hiazona mafy amin'ny fahasahiana sy ny firavoravona ny amin'ny fanantenantsika. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo hoe tia mpamaranana tadidio fa tompotrano Kristy, manapaka izy miaro, manapaka izy mitarika amin'ny sitrapony eo amin'ny fiainantsika, manapaka izy mandamina sy mandrindra ny mombantsika sy ny momba ny fiangonana. Tsarovy ny azona mafy izay efa ninontsika, fa tsy mbola nanenina isika raha nifikitra tamin'ny tompo tao anatin'ny fizahanttoetra,
raha nifikitra tamin'i Jesosy tao anatin'ny fanenjehana tsy mbola nanenina isika, raha mbola mipetraka hatramin'izao, raha mbola miorina hatramin'izao ao amin'ny finoana kristianina. Sambatra izasy ianao, sambatra isika raha mamela ny Kristy anapaka ny fiombonantsika, anapaka ny fiombonan'ny isan-tokantrano, anapaka ny fiainan'ny tsirairay. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.